La 4G Batelma vous présente Ni Vaovao. Labelcom, la référence en impression numérique, Manulchano ni Vaovao. Noresana matetika ny etaetany maro tato ato ny momba ny tsy tokony isian'ny fironana politika eo amin'ny mpiasa-panjakana, ny fampiasana ny fitaovam-panjakana ho an'ny ambanindaina antoko iray na maromaro. Tsy izany anefa ny tranga misy satria dia tranom-panjakana, fiarakodia-panjakana, volam-panjakana, eny hatramin'ireo olo-panjakana sasany no ampiasain'ny filoham-pirenena ampelezana vina izay tsy vinam-panjakana dia ny fisandratana 340,000. Ny tsy fampiny fanofanana sy ny fanampiana amin'ny lalam-barotra no sakana tsy ahafahan'ireo toatsaha malagasy mampiroborobo ny famokarana ataony raha ny nambaran'ny mpandraharaha eo amin'ny sehatry ny fambolena. Sakana amin'ny fampiroboroboana ny famokarana ihany koa raha ny nambaran'ny tantsaha ny tahanjana-bola ambony eto amintsika ka tsy ahafahan'izy ireo mindram-bola ampivelatra ny asany. Any ivelany, nisokatra ny ady hevitra izay aharitra 2 andro momba ny fanalahan-jaza ao amin'ny fitsanana tampony ao Brezila. Ny falalan-jaza izay mbola voafetra ny toerana amin'izao fotoana izao. Ny andinindininy arahinao afaka fotoana fohy. Miaraba tompoko lafo naritra tompoko vavy tonga soa atao amin'ny fampalalam-baovao amin'ity ariva ity ary manasanao ihany koa anjo izany hatramin'ny farany. Ny matoan-datsoratry Yandry Raharson no anboantsika ny fampalalam-baovao no resahana matetika ny tato ato ny itaitany vahoaka momba ny tsy tokony isian'ny fironana politika eo amin'ny mpiasa-panjakana sy ny fampiasana fitaovam-panjakana ho an'ny ambaindainy na antoko politika iray na maromaro ihany koa eo amin'izay sehatra izay indrindrandrindra amin'izao ankatoky ny fifidianana izao. Tsy izany anefa no zavatra mitranga satria ny tranom-panjakana, ny fitaovam-panjakana sy ny fiarakodia-panjakana ary ny volam-panjakana eny fa hatramin'ireo mpiasa-panjakana sasany no ampiasain'ny filoham-pirenena ampelezana ny vina izay tsy vina mpanjakana akory dia ny vina ny fisandratana ho an'ny taona 340,000. Arao ary ny andinindininy makasika izay. Raha mangetahetany rehetra fefalany andro sy tsy mifanaraka amin'ny vanim-potoana iainantsika izao intsony ny fironana politika eo amin'ny mpiasa-panjakana, ny fampiasana ny fitaovam-panjakana ho an'ireo ambanindaina antoko iray na maromaro ary ny fahefa-panjakana. Tsy izany anefa ny zava-mitranga fa ny mifanohitra amin'izany aza amin'ny fampiazana ilay vina fisandratana 340,000 ataon'ny filoham-pirenena Rajaonahary Mampianana hery amin'ny faritra maro manerana ny nosy. Ampiasainy daholo na tranom-panjakana, fiarakodia-panjakana, volam-panjakana, eny hatramin'ireo olo-panjakana sasany aza na dia tsy hita soritra ao anaty PGE na ny programana asan'ny ankapoben'ny fanjakana aza ity vina fisandratana 340,000 ity. Dia ho diso ve ny filazana hoy ny mpanara-baovao maro fa efa mihevitra ny tena no ambonin'ny lalàna tanteraka ny filoha ankehitriny vokatr'ireo didy roa navoaka ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana manoloana ny tokony ampatoana azy tamin'ny toerany. Noho ireo fanitsakitsahan dalam-panorenana nataony matetika sy miverimberina, tsy henatra tsy tahotra ihany koa ny fampiasana ireo olony antoko SVM na mpidirina amboletra tao anatin'ilay governemanta iombonana amelezana ny hafa, indrindra ireo heverina ho mpifanandrina mivantana amin'ny tena amin'ilay fifidianana filoham-pirenena ny tsy maintsy hatrehana ho fialana amin'ny krizy vokatry ny tsy fahombiazana ny raharaha-panjakana tao anatin'ny 4 taona sy tapany mahery zao. Hany ka ny fahazoan-dalana efa nomena sy nitanana ny tsoratra mazava zao aza dia terena ho tsipahan'ireo tompon'andraikitra eo ambany fitantanan'ireo mpitondra SVM. Sao adin'ny filoham-pirenena aza fa mbola filoham-perinasana izy hatramin'izao ary mbola tsy nanambara ny filatsahany ho kandida filoham-pirenena tamin'ny fomba ofisialy ka tsy mitovy velively amin'ireo kandida hafa. Izay tokoa ve le hoe sady mamy ny atso no finy aroa? Sady efa tsy takona fenina intsony koa ny hoe mbola irotsaka ho kandida ny filoham-pirenena ankehitriny manoloana iren'ny alan'ny rivo Rakotovao tsy ho filoha hitantana intsony ny atoko SVM ireny.
Tsy maintsy ilay toerana miteritoerina filoham-panjakana mpisolo toerana no omanina aingana ampiasana ny fahefam-panjakana toy ny mahazatra ampandaniana indray ny kandida atolotry ny antoko SVM. Dia tsy maintsy antehatra amin'ny fahefam-panjakana toy izany ve no ny tahotra ny fitsaram-bahoaka ara-pomba demokratika amin'ny fifidianana tsy maintsy ho atrehana ny volana Novambra ho avy izao. Dia mba aiza ho aiza ny toeran'ny enatra amin'izany. Vao makasika ny tsy fandriam-pahalemana mitohy ary mihamafy hatrany ny fanafiana mitapy-adiana any amin'ny distrikany Mainty Rano na eo aza ny filazana fa efa mieny zany amin'ny zao fotoana izao. Mandry tsy lavoloha vokatr' izay ny mponina ary voatery misara toerana ny fianakaviana vokatr' izany. Arao ny fanadihadiana. Tsy mifidy fotoana na toerana intsony ankehitriny ny fanafiana mirongo basy sy fitaovam-piadiana mahery vaika any amin'ny distrikany Mainty Rano. Na atoandro na alina ahitana tranga fanafiana avokoa eny tanàna sy eny an-tsaha. Manamafy izany ity raim-pianakaviana avy ao Ambonarabe Ambohimasoa, kominina Betanatanana ity ary nilaza fa tsy afananoatra ny tazapotsiny ireo olon-dratsy mioty ny variny eny an-tanimbary amin'ny andro atoandro. Aia moranga tanimbary no tsy azonao petraka. Embenana mibasiny io dia manapaka ery manapa-bary dia atao agnaty gony dia lasa. Igny tsisy hoe mba mpagnarakaraka na ino. Iaho itoren'le izy avy aty matahotra ny tenako hoe rehefa toriko androany dia anao valifata amina raha pitra satria avy aty tonga dia boda rehefa avy amepitandro filaminana boda ny zalahy izay zany zavatra migiky aminay ary. Dia eo zahay manontany tena hoe manahoana le lalànantsika. Efa tsisy ve le lalàna tagny taloha hoe rehefa misy maty dia faizina le olo amin'ny fokotany misy anazy dia sy maintsy misy zavatra mipoitra eo araka ny tarantaranay ary tratratratranay izay zavatra nisy. Ary ny gadra nitoka misy fisikinany gadra taloha soga fotsy zay nataony gadra tonga dia fantatra hoe ireny gadra fa am'izao fotoana zao anga fantatrinao zany gadra zany ohatran'ny ministra fahitana anazy. Distrika 5 no hita ao Mainty Rano ary tsy milamina avokoa ny 4 amin'ireo raha ny fanazavana azo avy amin'ny mponina any an-toerana. Vokatr' izay tsy afaka mivoatra ary tsy afaka mandroso ny faritra. Tsy fandriam-pahalemana zany ny olana satria raha nanao fivoriana zany zahay tato amin'ny TTM tato amin'ny trano be an-Tatsaha dia Besalampy ihany zany no afaka milaza hoe mandry fa distrika 5 4 zany tsy afaka milaza mandry. Dia izy ary ny olona no ame-fampamatsy vola amin'ny famatsim-bola amin'ny tany mikorotana tsy fandrosona mihitsy zany ato. Dia ina zavatra hitahitan'ny olona tao dia ny fiverenan'ny foara tao anatin'ny diny. Tsara aminareo Kolo TV nge fa zavatra manahirana ihany angamba fa voalazon'ireo rahalako teo aloha hoe le foara iny zavatra manahirana hoe matoa zany amin'ny tsangana eto dia fivavahana fa ny zavatra itovizako amin'ny président foara kosa président foara manenjika mpangalatra dia ny baiboly milaza hoe aza mangalatra dia président foara tsy tia raha ratsy dia ny mpivavaka koa tsy tia raha ratsy dia afaka miara-dia zany ny mpivavaka satria ny tanjona ny fandriam-pahalemana. Manao antsoava amin'ny tompon'andraikitra sy ny mpitondra fanjakana araka izany ireo mponina any amin'ny distrikany Mainty Rano mba hijery akaiky ny zava-misy any an-toerana. Ny mponina any an-toerana izay manamafy hatrany fa tsy marina akory ny filazana fa mandry fahalemana ny faritra misy azy ireo. Amin'izay tsy fandriam-pahalemana izay hatrany dia miakatra eto Antananarivo renivohitra ny dahalo amin'izao fotoana jiolahy mirongo basy manao fanamina mpitandro filaminana miisa 5 no nanafika tokantrano iray teny Ampefiloha Andranomena. Voatifitra ny raim-pianakaviana lasan'izy ireo ihany koa ny entana tao an-trano. Nanjaka tato ato ny asan-dahalo sy ny fakana-keriny ary ny alatromby raha ny tatitra avy amin'ny zandarmarim-pirenena. Arao ary ny fanadihadiana mahakasika izay. Ny alakamisy alina tokony ho tamin'ny 12 ora no nitrangany fanafiana ny tapy-adiana teto amin'ity tokantrano iray ity. Jiolahy miisa 5 manao fanamina mpitandro filaminana mirongo basy sy fitaovam-piadiana mahery vaika no nanafika azy telo mianaka tao an-trano. Vany 5 hatramin'le niditra voalohany dia iny vadiko nanohatra anazy natezitra anazy dia tonga dia nitifitra izy dia napoaka n'indray mandeha ny basy dia vomy vadiko dia tonga dia noaka teo amin'ny raha be nandrika io le vadiko dia aiza ozy izy mavoay mivola madama dia tsy manam-bola ho azy tsy manam-bola ho azy mantsy anazy tsisy vola ato an-tranonay fa 25 000 vola ato an-tranonay atorianay araha ozy izy mivarotra manam-bola ndrendreto dia zaho tsy mahafantatra ho mantsy anazy fa tsy
manam-bola omenanao zay firika anao izy rehefa tsy miteny dia tsy manana ho azy zay fa mifona ho mifanohera amin'ny vadimpanareo fa tsy manana dia nandohalika mifona teo anatrehandry zareo dia ny zanako napetrako teto ambon'ity sezy ity dia za nandohalika teo ampovoatrano mifona tamin'ny zareo dia raha mifona tamin'ny zareo aho dia tezitra mafy ilay anankiray dia mbola andeha hitifitra anahy dia nitohanan'ilay jola anankiray zany ny tanan'ilay iray hoe andao andeha hoe ahoaka dia andao andeha dia tsy ilaina miantso vonjeo izy fa mangina fotsiny fa tsy ilaina miantso vonjeo tsy ilaina miantso fokon'olona dia lasa zareo dia lasa teo amin'ny atsasakadiny latsaka teo ngamba zareo na teo amin'ny 20 minitra teo dia nivadika efa nitsirara teo amin'ny tany teo dia lasa avy eo nivoaka niantso amin'ny fianakaviana sy niantso amin'ny fokon'olona dia tany ambadika tany ny lalako niaraka ny zanakely fa za ho mantry anazy olona bevoka sady mitaiza kely fa aza vonoina fa mivadika efa matinareo fa aza vonoina ho mantry anazy manaona ny ramosianao am'izao dia ny ramosiako amin'izao any amin'ny hôpitaly mbola tsy mahateny ninina mihitsy taiza ny tena vo mafy tamin'ny teo amin'ny vavany voatifitra dia nivoaka anakaty ilay izy dia inony anazy potika daholo ny tarehany rehetrarehetra iny potika daholo ny tarehany araka izany tsy mijanona any amin'ny tontolo ambanivohitra intsony ankehitriny ny fanafihana amin'ny tapediny manamafy izany ity tranga teto ampefoloha ity tsy lavitra akory eo andrefa ny tetezana iazo an'andranomena tao anatin'ny ray volana izay ary saika manerana ny Madagasikara nirongatra ny tsy fandriampahalemana tranga telo no hita matetika tao anatin'izay ny fakanan-keriny ny alatromby ary ny fanafian-dahalo ny fakanan-keriny izay nahitana tranga sivy tao anatin'ny volana jolay lasa teo ary olona 40 no voatohitohina tao anatin'izay tranga fakanan-keriny izay reo amin'ny tranga alatromby kosa indray 20 ny tranga alatromby nisy tao anatin'ny ray volana izay ary omby misy sa 4,000 no very reo amin'ny trangana asan-dahalo sy fampiasana herisetra kosa indray dia misy sa 20 raha ireo antotanisa navoaka ny ao anivon'ny zandarmaria ireo mirongatra tanteraka ny tontolo tsy fandriampahalemana ankehitriny tsy ampy ny paikady hoentina amin'izany nanamafy ny teo anivon'ny zandarmaria pirenena fanao ny ezaka goavana isin'ny fandriampahalemana tanteraka manerana ny nosy andrasana araka izany ny akon'izay etsika izay hijanona mbava fotsiny ihany ve sa isy akony eo amin'ny filaminam-bahoaka indrindra fa any ambanivohitra eo ihany koa amin'izao ankatoky ny fifidianan'izao andeha araka ny tokony ho izy ve ny fampiasana ny teti-bola natokana ao amin'ny filaminam-bahoaka mialohan'ny anohizantsika ny fampahalalam-baovao dia isento kely amin'ny alalan'ny reto hatokabaritra vitsivitsy reto isika aoriny izay dia anaraka ny olana sedrain'ireo tantsaha sy ny fiompiana ihany koa isika tsy ny maresaka iraisam-pirenena andao ary Vaovao be ity ny salon sekoloko ny 7, 8, 9 septambra amin'ny village voara Andohitapenaka ho anao sekoly mpivarotra akanjo fitaovam-pianarana kojakoja momba ny trano sy ny ankizy ny fitaovana fampiasan'ny sekoly toerana fitsangatsanganana kilalao sakafo teknôlôjia vaovao toeram-piofanana sy ny maro samihafa fandrodenjao ary ny toerana ahafahanao mivarotra sy mampiranty mandritra ny salon sekoloko antsoiny laharana 034 99 673 38. Oui, appel vers tous les opérateurs. Oui, appel à l'international inclus. Oui, mes SMS, je ne les compte plus. Et oui, l'Internet à la vitesse 4G. 0,5 arrière par seconde vers FAF et Club First. 1 arrière vers Telma et 3 arrière vers les autres opérateurs. Vous aussi, soyez First. À partir de 10 000 arrières, First Premium. Et découvrez toute la gamme First sur www.telma.mg ou rendez-vous en Telma Shop. Telma, sa feed que numéro 1 Malagasy. Vibrez au rythme des couleurs Orlac. Orlac, c'est une large gamme de peintures pour vous accompagner dans tous vos projets de rénovation, d'aménagement et de décoration intérieure et extérieure. Avec Orlac, réinventez la décoration de vos espaces et objets préférés.
Retrouvez Orlac partout à Madagascar. Orlac, osez la qualité. Ankoatra ny judo tiako koa mikarakara cantonné miaraka amin'ny jumbo poulet. Tsiro vaovao Jumbo épice misy vitamine A zato ariary. Jumbo, mampatsiro ny nahandroko. Ny aliny zoma ifoa sabotsy fahaefatra ny volana aogositra 24 teo anelanelany tamin'ny ray ora sasany sy ny tamin'ny 3 ora maraina nitranganana loza-pifamoivoizana teny Andoharany fotsy eo akaiky ny boulangerie Poinso fiara vaovao iray nandona scooter nifanena tamin'ny handeha ho an'ny Mandrimeny lalana makany Avoloha ilay mpamily fiara izay nandeha hatrany amin'ny 200 km isan'ora tamin'ny fotoana io. Vokatr'izay namoy ny ainy i Ratefinarivo Vonjy masinista tao amin'ny gazety Taratra sy Les Nouvelles. Fantatra ilay nahavanina ny loza saingy milaza ho mahitahita ny avany sy mahalalana kasa mireharea tamin'ny manamanjo. Raha ny vaovao azo moa nahitana tavoangana alkôla sy taona maskita maromaro tao anatin'ity fiara izay nandona ny scooter ity. Izay ny mahakasika iny lozam-pifamoivoizana teny Andoharany fotsiny fa ny tsy fampiny fanofanana sy ny fanampina amin'ny lalam-barotra kosa no sakana tsy ahafahan'ireo tantsaha malagasy mampiroborobo ny famokarana ataony raha ny nambaran'ny mpandraraha eo amin'ny sehatry ny fambolena. Sakana amin'ny fampiroboroboana ny famokarana ihany koa raha ny nambaran'ireo tantsaha ny tahany zanabola izay ambony dia ambony eto amintsika ka tsy ahafahan'izy ireo mampivoatra izay asa fiariny izay. Misy alahy Ranarjona sy Fezoro Rafaly no nanao ny fanadihadiana. Miaina fahantrana sy fahasahiranana avokoa ny ankamaroan'ny tantsaha izay maro anisy mahery ny 20 isanjato eto amin'ny firenena raha ny fanehoan-kevitra izy ireo. Sakana tsy ahafahany mampiroborobo ny famokarana ataony sy ampivarana ny fiainan'izy ireo ny tany zanabola ambony eto amintsika ka tsy ahafahany manao findramam-bola anatsarana ny asany. Ny amin'ny banka latra any amin'ny 30%. Ny any Madagasikara ny zanabola farany ambony indrindra eran'izao tontolo izao. Io girofle café poivre la vanille io afaka efatra taona io na 5 taona vao manome voany. Raha misambotry vola amin'ny banka anao amin'izao afaka vao manao sini anao dia efa mandeha ilay zanabola. Latra 2 fois 3 fois plus le ambara-pavokatry le girofle ohatra miasa ho any banque fosiny anao. Raha tenao vokatra maro anao dia mila manao investissement. Raha mila investissement anao dia mila vola amin'ny banque mizara vola nefa be. Lazaina hoe io misy famasiam-bola ho an'ny tasa ampiroboroboana fambolena. Le oro ONG na fazakany mitatany vola latra mpanan-kareny satria lanin'ny zareo aby vola. Yahay tasana ny omeny vola alany agnambanivohitra sy ny miaina agnambanivohitra. Zavatra matetika manko sy zahay nefa misy zavatra fampivoarana ny fiainan'ny tantsaha ihany koa ny tsy fampin'ny fiofanana sy ny lalam-bady voalohany ny fivondrona sena eto anatiny sy alevelana. Zay manko tena orana izy nefa vety tantsaha. Sahirana be tantsaha. Nefa ado hiara-zo amin'izay ny tontolo ambanivohitra. Ireo koa amin'ny fampandrosoana sy fanatsarana ny tantsaha eny fotony saingy tsy pinandraikitra sy ny mpiseo asa lavitra ny seha-piariana voalohany eto Madagasikara. Ilaina ihany koa amin'ny fampiofanezana azy ireo ny lalam-barotra ahafahana mandray ny vokatra. Ny maresaka avy any ivelany any Brésil maranantsika ny fampahalalam-baovao ny sokatra ny ady hevitra izay aharitra roa andro momba ny fanalanjaza ao amin'ny fitsarana atampony ao Brésil. Ny fanalanjaza izay mbola voafetitra any toerana amin'izao fotoana izao. Fanadihadiana eo amin'ny sariny France 24. Manoloana ny fitsarana eto Brésil, nitondra sora-baventy sy sary manaitra ireo mpitolona. Ao anatiny, manampahaizana momba ny fahasalamana,
mpitondra fivavahana sy ireo solotenany ONG miady hevitra manoloana ny fanontaniana iray. Manohitra ny zoma olona ve ny lalàna breziliana momba ny fanalanjaza? Mety afara amin'ny fanomezan-dalana ny fanalanjaza hatrany amin'ny 12 herinandro ny voka ity ady hevitra misokatra ity. I Brezil, izay firenena misakana ny IVG, afa-tsy nitranga hafanolanana ny mety ho fahafatesany reny na ny tsy fahatomombanany zaza ao an-kibo. Na izany aza, mihoatra ny ray hetsy isa-taona ny fanalanjaza ny tsokosoko any an-toerana. Ahoana no ahafantarana fa nisy ny fanitsahana lalàna raha ohatra ka iray amin'ireo vehivavy 5 latsaky ny 70 taona no efa nanala zaza indray mandeha farafahakeliny? Ataony an-tsokosoko izany. Ko mangataka ny fitsarana mba hijery akaiky izany. Ireo vehivavy tratra manala zaza dia hiditra amponja mandritra ny 3 taona. Saripady ny fametrahana lalàna momba ny fanalanjaza ho an'ny firenena ahitana mpitolona maro. Fantatsika hatrany fa ny fiarovana ny ain'olona dia ahafahana mampivoatra ny firenena iray. Le capital humain qu'il est possible de garantir. Tsy hoe hanome alalana ny fanalanjaza mivantana ny ady hevitra, fa hanentana ny rehetra andinika izany. Isan'ireo firenena entitra amin'ny fampiarana ny lalàna momba ny fanalanjaza i Amerika Atsimo. Na izany aza, miamahazo vana tsikelikely ny fanomezan-dalana anala zaza. Taorian'i Cuba, i Uruguay sy Mexico, ary Argentine izay fidy ny lalàna mankatoa ny IVG, ny fahavalo ny volana aogositra ho avy izao. Tapitra ny fampahalalam-baovao tamin'ity anio ity ankasitrana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany azadiny fa amin'ny 7 ora sasany aorian'ny ny fampahalalam-baovao no anarahanao ny fandarana manokana momba ny fionan'ny filohan'ny teteza mita teo aloha Andry Nirina Rajoelina tamin'ny vahoaka Antananarivo izay nentina nitondrana tamin'ny nanazavana ny UEM sy ihany koa ny anony ny etaetany vahoaka teto Antananarivo. Ankasitrana ary ianao nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany ary mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray veloma toboko. Narainao teo ny fampahalalam-baovao niaraka tamin'ny Labelcom, la référence en impression numérique. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vaovao.